amin'ny fandaharana ny hoavika isika. Isan'ny ahafantarana ny fandaharana ny sehatra ny fampitana dokam-barotra, isan'izany ny lafin'ny fizahan-tany. Anio azy dia hoentinay ianareo any amin'ny faritra Analanjyrofiny. 100 kilometatra miala ny Toamasina, mandalo 10 pointa, Mahambo, ary dia mipaka eto Fenoriva Atsinanana. 4 kilometatra tsy atongavanao amin'ny tanànan'ny Fenoriva Atsinanana no misy ny sapanandalana hiazo an'ity toerana fandraisam-bahiny iray ity, antsoina hoe La Ruchia Hotel. Toerana fandraisam-bahiny amoron-dranomasina, ahitana ireo bangalow ary fomba misy ho an'olon-droa, fa eo indrindra koa ireto trano misy rihana ho an'ny fianakaviana vitsivitsy na maromaro ireto. Mampiavaka indrindra ity Hotel La Ruchia ity ny moron-dranomasina eo aminy. Eo an-tokotany no filaza azy mivantana, ary tsy dia manonja be loatra sy atahorana noho izy misy irony antsoina hoe barrage naturel irony. Mandravaka ny moron-dranomasina ireo toeram-pilalaovana samihafa sy ny voanio. Toerana milamina amin'ny lafiny rehetra, rivotra madio, tontolo maitso, filomanosana sy ny sisa, ary dia ampy ilazana fa paradisan'ny Fenoriva Atsinanana. Ity toerana Hotel La Ruchia ity moa no fitondran'ny agence ny hoaviko ireo mpandeha araka ilay antsoina hoe voyage organisé. Ny lokanay dia nakatia Tamatavy, izay karakarain'ny fandarana ny hoaviko. Dia misaotra be dia be ny Mateve ny fandarana ny hoaviko, anafinaritra ny fivahiniana taty Tamatavy. Maro be ny zavatra natao taty, tsara ny trano, ny activité nafinaritra, ny sakafo konko tena nafinaritra be. Misy moa ny voyage kely natao tany 10 pointy, tena nafinaritra be mihitsy. Afa-po be mihitsy, sady tena nafinaritra be. Ampahafantarina eto ary fa hisy indray ny voyage organisé anainga ny alarobia 9 novambra izao ho any amin'ny faritra Atsinanana sy Analanjyrofiny, ary ny alahady 10 novambra kosa no fivererana ho eto Antananarivo. Efa mitambatra ao anatin'ny tolotra ny fitaterana, ny fiatranona, ny sakafo andalana sy ny sakafo rehetra any an-toerana. Marina fa ny sakafo atoandro dia misy entrée izay vao résistance, ny maraina misy ny ronono, kafe, thé, ny mofo sy ny vary sosoa. Koa dia toy izao ary ny andindin'ny fandaharam-potoana ao amin'izany. Fiangana ho anay Toamasina ny alarobia 9 novambra amin'ny 7 sasany. Matory ao amin'ny Hôtel Ravaka Cité Canada ao ambadiky ny foyer socio-culturel, miainga ao anay Feneriva Est ny alakamisy 7 novambra, ary dia mivantana eto amin'ity paradisan'ny Fenoriva Atsinanana ity. Ny asabody 7 novambra maraina no miala eto, ary mijanona ao 10 pointy ny tontolo androny io, fa ny hariva kosa no miazo any Toamasina, matory ao amin'ny Hôtel Ravaka, ary dia ny alahady 10 novambra no miverina miakatra aty Antananarivo. Marina manokana eto fa raha olon-droa ianao no miaraka handeha dia misy fiainana ny sara-pandehanana ho alohanao. Azo fanampin'izay, misy ny lalao atao ahazona mandeha maimaim-poana amin'io voyage io amin'ny alalan'ny fanaovana j'aime ny page agence ny hoaviko, atao j'aime ny publication misy ilay concours, commentaina, partagena ary mentionnena ny hoe ny hoaviko. Koa raha malinanao ary ny tolotra iarahana amin'ny ny hoaviko dia afaka mitsidika ny page Facebook agence ny hoaviko na miantso ny laran'ny telefônina 034 28 007 63 033 11 256 92 ny 034 28 906 20.